Halleloia, halleloia. Miarabantsika rehetra amin'izao andro maraina ny 13 ny volana May 2024 izao. Ary ho aminao ania ny fiadanan'Andriamanitra. Androany dia tonga amin'ny andro 13 tsika zao amin'ity volana May ity, ary tena lalina ny loha hevitrintsika androany dia ny hoe tsy ny fahalalako. Amen. Avelao ametraka fanontaniana tsotra aminao. Impiry moa itsika no nandray fanapa-kevitra satria fotsiny hoe to lojika zany, nefa tsy nanontany akory an'Andriamanitra hoe inona ny heviny. Indraindray tsy ny devoly no mampively lalana antsika, fa ny fahalalantsika manokana rehefa maka toerana an'Andriamanitra. Hoy ny Baiboly amin'ny Obolana 7:15-5 hoe amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Obolana 7:15-5 miteny hoe matoke an Jehova amin'ny fonao rehetra ary aza miankina amin'ny fahalalanao. Manike azy amin'ny lalanao rehetra dia andamina ny alehanao izy. Amen. Tsy milaza io andininy io hoe aza mampiasa ny sainao ianao. Tsia. Ny fahalalanao mantsy dia fanomezana avy amin'Andriamanitra. Fa ny Baiboly milaza hoe aza miankina aminy. Aza miankina amin'ny fahalalanao. Misy fahasamihafana lehibe eo amin'ny hoe fampiasana ny fahalalana sy ny fametrahana ny fitokiana amin'ny fahalalana. Malala, nomen'Andriamanitra saina ianao, nomeny fahaizana mieritreritra, mandinika, mandrafitra rafitra ohatra ary mahatakatra zavatra. Fa misy fetra ny fahalalanao. Ny fahalalanao afaka manao kajy fa tsy mahita foana ireo fandrika miafina. Ny fahalalanao afaka maminavina fa tsy mahalala ny apitso. Ny fahalalanao afaka manome paikady fa ny fahendren'Andriamanitra ihany no afaka manome fitarihana marina. Misy fanapa-kevitra atao tsara androany nefa mety mitondra fanentainana rahampitso. Ny fifandraisana iray mety tao tonga lafatra fa Andriamanitra mahita ny fo. Ny tetikasa iray toa ohatrany hoe azahoana tombony fa Andriamanitra mahita ny loza. Hitanao zany, ny fahafahana iray mety tao maika fa Andriamanitra mahalala ny fotoana mety. Zany ny antony lazain'ny Baiboly hoe manike azy amin'ny lalanao rehetra. Tsy amin'ny fanapa-kevitra lehibe ihany, tsy rehefa voasakana ihany, tsy rehefa ratsy daholo ny zavatra rehetra ihany, fa amin'ny lalanao rehetra. Zany hoe alohan'ny andefasanao hafatra, alohan'ny anaiky tolotra iray, alohan'ny amalinao amin'ny fahatezerana, alohan'ny anasoniavinao fifanarahana iray, alohan'ny andraisanao fanapa-kevitra ara-bola, alohan'ny safidiananao lalana iray. Ekeo Andriamanitra, ataovy loha laharana izy. Jerentsika ny ao anaty Baiboly. Ohatra anankiray ao anaty Baiboly dia i Jakoba, ary hitantsika izany ao amin'ny Genesis 7:20. Nania fitahiana mihitsy Jakoba, ary zavatra tsara ny fitahiana, fa fomba ratsy no novidiny. Inona nataony? Nampiasa fihetsena izy, namitaka ny rainy izy, nanodikodina ny toe-javatra izy, niezaka naka tamin'ny fahalalana izay tokony raisina amin'ny finoana izy. Ary tamin'izay fotoana izay dia totra ny naomby ny paikadin'i Jakoba, nahazo ny fitahiana izy. Fa jereo ny vidiny amin'izay rehefa avy eo, tsy maintsy nandositra ny tranony izy. Ny aina tokony 20 taona tany ao ny lavitra ny fianakaviany, natahotra ny soralahany, ary ny fianakaviany manokana dia
nahita ratra sy fifandirana maro. Tsotra ny resana izay azonao amin'ny hafetsena mety alohanao amin'ny fanaintainana. Ny hafetsen'ny olombelona mety hiteraka vokatra aingana, fa ny fahendren'Andriamanitra no mitondra fiadanana maharitra. Aza terena ny varavarana izay tsy sokafan'Andriamanitra. Aza manodikodina olona mba azahoanao izay tianao. Aza mandaina mba handrosoana. Aza mamitaka mba hahombiazana. Satria izay omen'Andriamanitra, omeny miaraka amin'ny fiadanana tanteraka. Amen. Ahoana ny fampiarana azontsika atao amin'izany? Androany ny fanazarantena ho anao dia izao: eo anatrehan'ny fanapa-kevitra tsirairay, na kely aza, ovay ny filaharana mahazatra amin'ny fomba akanao ny fanapa-kevitra io. Matetika isika mantsy manao toy izao hoe mieritreritra aloha dia avy eo manahy, avy eo mangataka torohevitra amin'ny olona rehetra, ary rehefa very-hevitra vao mivavaka. Izay ny matetika. Fa mila hovahantsika ny filaharana na ny priorité zany aloha. Dia ny zavatra ataontsika dia hoe mivavaha aloha, avy eo ianao mieritreritra. Alohan'ny hamalianao olona iray, mivavaha ianao 30 sekondra. Alohan'ny andraisanao fanapa-kevitra ny ampiasana, mivavaha ianao 30 sekondra. Alohan'ny hanaovana fividianana lehibe hoe vidizavatra ianao, vavaha ianao 30 sekondra. Alohan'ny hamoahana zavatra amin'ny tambazotra sosialy, mivavaha ianao 30 sekondra. Alohan'ny hidiranao amin'ny resaka sarotra amin'ny olona ohatra, mivavaha ianao 30 sekondra. Alleloia. Lazao fotsiny hoe Tompo, tarioa, omeo any fahendrenao, asehoy azy izay tsy hitako. Dia ho gaga ianao amin'ny fahazavanao avy. Indraindray tsy hika Andriamanitra fa metraka fiadanana, fampitandremana, fandresen-dahatra na fahendrenao anatinao fotsiny izy. Amen. Raha malala tadio izao ny fahalalanao dia fitaovana. Fa Andriamanitra ny tokony mpamily. Aza atao mpamonjy anao ny fisainanao, aza atao Andriamanitra ao ny traikefanao, aza atao tomponao ny lojikanao. Eo amin'izay mifarana ny antony sy ny fisainanao, eo ny manomboka ny fahendren'Andriamanitra. Ary rehefa Andriamanitra no mitarika ny dianao, na dia lalana sarotra aza, dia lasa mahitsy. Amen. Andaontsika hivavaka. Ray io, amin'ny anara-maherin' Jesosy Kristy, apetrako tongotra ao ny fahalalako manokana. Ekena fa raha tsy eo ianao, afaka diso na dia mihevitra aza fa marina. Androany misafidy ny hatoky anao, mihoatra ny tenako aho. Tario amin'ny fahendrenao Tompo. Ampianaro hivavaka aho alohan'ny hanapahana hevitra. Ampianaro hiaina aho alohan'ny hanaovana zavatra. Raha io, alamino ny lalako. Arovy eo amin'ny fahamakana. Arovy eo amin'ny hafetsena, amin'ny avinavina ary misafoto fotoana. Amin'ny anara-maherin' Jesosy Kristy. Amin'ny anara-maherin' Jesosy Kristy. Amen. Amen. Raha mikasika anao ity hafatra ity dia azonao soratanao amin'ny commentaire hoe Tompo tario aho. Amen. Ary aiza dino androany mivavaha aloha dia mieritrereta avy eo. Hotahian'Andriamanitra anie ianao ary eny tokoa fahasoavana sy famindrapoana hanaraka anao ary toetra andro lava ohatran'i Jehovah ianao. Amen. Zarao amin'ny namanao izao hafatra izao raha toa ka nahakasika anao ary rapitso manome fotoananao amin'ny andro 7 na amin'ny 7 ny volana May. Ampitiavana be Dr. Ignatius Foriana.